miarabantsika rehetra indray rakizy ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao enoy tsara ary ilay boka 4 tapany voalohany mpanjaka faharoa toko 9 sy 7 vaovao tsara nefa tsy misy mino izany ny olona azonao saraitsaina ve ny tanàna Samaria tanàna voaharo tsara teo an-tampony avoana iray rehefa nizarazara ny Israely dia izy no renivohitry ny fanjakana varatra ary io tanàna io indrindra no voamariky ny fahavalo te handresy azy ny Sirianina tsy tamin'ny alalan'ny fitaovam-piadiana nefa nataony fahirano nandidina ny tanàna izy ireo no mitoby ary nibanjina ny masony mibanjina ny vavahadin'ny tanàna nanomboka teo dia vaovao ratsy ihany no renimpon'ny Samaria tsy nahita firy intsony ny abetsahany sakafo efa namidy daholo ny zavadrehetra na ny lohan'ny boriky sy ny entana ratsy indrindra aza dia lafo be ny tomany sy ny tady anina teo an-dalambe ny ankizy mosarena toy ny teo amin'ny fiafarany tady ny vahoaka ary toy izany koa ny mpanjaka na ny metsiny any Elisa izy ary tapa-kevitra ny amono an'io irak'Andriamanitra io nisy manam-boninahitra iray niaraka taminy hitany Elisa ny nahatongavan'izy ireo mpanjako miainoan'Andriamanitra nampanantena izy fa isy anina raha-pitso ary amin'ny vidiny ambany indrindra namaly tamin'ny fomba nanevateva ilay tompon'andraikitra ofisialy tsy ho tanteraka izany iverinao ve fa afaka manokatra varavarakely eny amin'ny lanitra Andriamanitra ka hanipy zavatra ho antsika ho hitan'ny masinao ihany izany nefa tsy hihinana amin'izany ianao vaovao tsara avy amin'Andriamanitra izany nefa tsy nino izany ny olona tena ambony be ny filana ambony lavitra izany indrindra ho an'ireo efada mipetraka teo ivelan'ny vavahadin'ny tanàna nitafy-voro-damba izy ireo nona ary boka no io aretina hoditra matsiraviny io dia nailika izy ireo tsy salasalana fa ambara tsy ho ela ny vaovao mampalahelo momba ny fahafatesan'izy ireo nevitra izy ireo fa efa akaiky ny farany tsy nanana fanantenana izy ireo fa nijery lavitra tampoka teo dia namaky ny fahanginana ny iray tamin'izy ireo miereny rehetra eny ny fahafatesana raha mijanona isika dia ho faty raha miditra ao an-tanàna isika dia ho faty koa raha makany amin'ny fahavalo isika angamba andao antsika velona izy ireo ary raha mamona antsika izy ireo dia ho faty ihany isika nisy tsirim-panantenana niditra tao am-pon'izy ireo rehefa nilentika ny masoandro dia nitsofoka tao amin'ny tombony fahavalo izy ireo tena mafy ny fahatsapana tonga teo amin'ilay voalohany izy ireo tandremo mangina ny zavanitranga manaraka dia ho tantaraiko aminareo amin'ny tantara manaraka izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity tahiny tompo daholo nanolotra ny tantara zokomy